Eo amin'ny tontolon'ny lalana sy fifamoivoizana, isany mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao ny fahasimban'ny eny lalana mampitoy ny faritra 67 hektara avaratra Atsinanana sy Ankasina iny. Raha toa ka efa tamin'ny volana desambra teo tokoa mantsy no nanomboka nisy lavaka izay lalana izay dia mbola tsy misy fanamboarana hatramin'izao. Mitaraina manokana moa ireo zotra izay mampiasa an'ity lalana ity. Rotsy Rakotondireny. Mbola maro amin'ireo lalana izay famezivezen'ny mponina eto amin'ny renivohitra ankehitriny no mbola simba. Anisan'izany indrindra ny lalana iray izay mampitoy ny faritra 17 hektara avaratra Atsinanana sy Ankasina izay simba tanteraka. Efa nanomboka ny volana desambra hoy ireo mpandalo no efa nanomboka nisy lavaka io lalana io, nanomboka ny hitatra izay fihasimbana izany. Vokatry ny orana sy ny rano miandrona no nahatonga izany. Anisan'ireo mampiasa matetika ity lalana ity moa ny zotra 320. Raha tsy loatra ilay izy fikarakarana talohan'ny orana teo tany alohan'ny desambra tany no rasimasi io zany tsisy dalina manary rano fa miandrona be ilay rano eo dia milona amin'ilay goudron sy provazy ilay goudron miandrona be ny rano amin'iny tsisy kanalina manary mihitsy fa avy ny orana dia efa mitovy be eo. Mbola tsy tafiditra tao anatin'ny laharam-pahamehana ny amin'ny lalana tokony amboarina aingana ity lalana izay mampitoy ny 17 hektara avaratra Atsinanana sy Ankasina ity. Na izany aza nefa dia betsaka ny mampiasa ny lalana ary miteraka fitohanana izy ity rehefa manakaiky ny ora firavan'ny mpianatra. Mangataka araka izany ireo mponina eny an-toerana mba hisian'ny fijerevana aingana io lalana io.